d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Revana malala amin'ny tompo ho amin'ireo ny fahasoavana sy ny fiadanana manandratra raya sy Kristy tompontsika. Io fanatrany arabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Toivaka ny fahamarinana moa no matanteraka izao fandarana izao dia irarena hatrany ny azahoanay mpanahy mpanarahana izao fandarana mialaran'onjam-peo izao. Aokosika hivavaka. Raha eo misotranao izay mbola nomenao tombonandro tompo-pahasoavana ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Indrindra latan'izao vanim-potoana iainanay izay miarasy dia miarasy tokoa. Nefa matoko izay fa ny teninao dia maharitra mitoetra mandrakizay ary fanilony tongotra sy manazavana ny lalanay. Ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamanao no filetraka dia manana hafatra mbara aminay mandrakariva ianao ry tompo. Ary ta io izany fanay masina mba tondra fiavoazam-panahy sy ovany eo fitondratenanay. Hitenena aminay tompo fa miaina izay bonobonao gatanay izay andray eo amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Santa Jauna toko 720 tomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12 no angalatsika fampianarana sy fampiarezana amin'ny alalan'izao fandarany tohibaka ny fahamarinana izao. Jauna toko 720 tomboka amin'ny andiny voalohany. Aza malahelo no fonareo mino an'Andriamanitra ary mino aikoa ohatran'ny ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay aleako. Hoy Tomasy taminy, tompoko tsy fantatray izay aleanao ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia ho nafantatra ny ndraiky koa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, tompoko aseho anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay Elizay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray, koa ahoana naovanareo hoe aseho anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny tena izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany, lazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino aho fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary ny asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray. Ny andininy 12 riavana no hitondrana vahatsim-panahy sy fampiarezana antsika ao amin'ny filazantsara ny toko 720 nivaka ny tena anaratomonao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Eto amin'ny filazantsara ity dia Jesosy Kristy ny mpianany no miresaka ary ao anatin'izany no natranterany tompo ny amin'ny ny finoana azy. Miverina inenina ny teny hoe mino eto ny havana sy ny hoe ki impolo. Jesosy Kristy milaza ny fandarana asany amin'reto mpianany hoe andeha izy ary hiverina indray.
andeha izy rehefa vita ny asany nandrahandray azy teto tany ary fantatra moa fa foy ihany nanaovan'ny misiona ny teto tany kanefa dia totosa sy tena lavorary tanteraka avokoa izany. Fandaran'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahany noho izany efa vita ny asany dia tsy maintsy hiala teto amin'izao tontolo izao izy ary tsy hoe hiala eto fotsiny izy fa mbola misy asa koa zay tsy maintsy andraiky eto andranambary fa amin'ity filazantsara ty hoe mbola andeha aho fa mbola namboatra fitoerana ho anareo ihany koa ary dia rehefa vita izay fitoerana izay dia mbola ho avy indray amin'ny fotoana izay tendren'ny tompo ten'Andriamanitra ray zany. Atao hoe tampoka tamin'ny mpianatra ihany ry avana nandrenesana izany fanambalana nataon'ny tompo izany andeha izy ary nandray ary tsy takatry ny tompo takatry ny mpianatra hoe andeha izy dia hiverina. Inona no tenin'ny tompo ambala anatin'izany ry avana izao hoe misy andraiky zay tiany koa tanterahany reto mpianany reto rehefa hiala ety amin'izao tontolo izao izy ary zany andraiky zany dia fanohizana ny asa satria araka ambara teo ny finoana dia miteraka asa. Ny apôstôly Jakoba dia nambara amin'ny epistily izay nisorata manao hoe Jakoba 2:2 hoe fa maty ny teny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ny finoana izay noraisiny reto mpianatra reto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia hiteraka asa izany. Fahazavapoana ihany ny finoana raha tsy misy asa raha ny teny nambara ny apôstôly Jakoba izany. Ka ny tompo amin'ny mampampianatra azy dia mahafantatra ny zavatra izay iseho sy hitranga rehefa mandeha ny fotoana ka mety ho very izany finoana izany ho foana izany finoana izany rehefa tsy misy asa na andraikitra zay entina ampitombo izany finoana izany. Fa tadidio foana ry avana ho antsika izay manara-dian'i Kristy fa arakaraka ny naovantsika ny asan'ny tompo no mampitombo ny finoantsika. Io finoantsika io dia nomeny ny tompo antsika mba ho ampitomboana sahalan'ilay talenta izay nomena reo mpanompo izay misy nomena talenta 5, misy nomena talenta 3, misy nomena talenta 2 ary dia natao ho ampitomboana zany talenta izany ka amin'ny alalan'ny finoana mety mampitombo ireny fanomezana izay atolotsy ny tompo ireny mba hitombo. Ary eto amin'ity filazantsara ity ny tompo dia efa mahafantatra ny zavatra izay iseho hatrany afara ary tsapany izany matoa izy niteny tamin'ireo mpianatra ao amin'ny filazantsara ny toko 7:20 kanefa avy ny zanako rehefa avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany zareo. Io finoana izay noraisiny tamin'i Jesosy Kristy io rehefa tsy miasa io dia ho maty na ho foana izany. Ka zava-dehibe ny fampianarana izay ampitain'ny tompo eto ny amin'ny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary no asa lehibe noho izany aza izy rehefa voavonjy ny olona anankiray resy lahatra ny famonjena izay nataon'i Kristy ty amin'izao tontolo izao dia niteraka finoana izany ary izay famonjena izay dia miteraka finoana iaho dia miteraka asa fa tsy hoe vao miasa ianao vao fonjena fa ny famonjena izay niraisintsika no miteraka finoana ary ny finoana dia miteraka asa ary io asa izay naterahantsika io no mampitombo ny finoana ary io tahaka ny olombelona ihany hoe mila mitombo amin'ny zavatra rehetra tahaka izay koa ny finoantsika dia mila mitombo izany ka ao anatin'ny asa fanompoana izay tanterahantsika no ampitombo izany finoana izany. Eto raha ny tompo dia manome baiko hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary asa lehibe noho izany aza izy satria izao mankany amin'iray tsy ny rehetra no anohy ny asan'ny tompo fanambarany mazava eto hoe izay mino ahy izany hoe ireo mpianatra na ireo mpanaradia azy ireo izay tia azy ka mitandrina ny teniny na iza no anao ny asa anohy ny asa izay tanterahany ety amin'izao tontolo izao. Tsara ihany mampafantatra antsika hoe inona avy moa ireo asa izay tanterahany tompo fotoana fo ihany ny asany teto amin'izao tontolo izao kanefa dia
nahavita asa lehibe zay mahagaga sy mitondra fahasoavana lehibe ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'ny olona zay nandray zany famonjena zany. Inona avy ary ho azy zay nataon'ny tompo teto amin'izao tontolo izao? Marobe izy ireny kanefa dia tsy ho voambary zany raha fotoana fohy ananantsika izao no entina anambalana izany. Ny tanjona ny tendren'Andriamanitra tamin'ny asa famonjena zay nitanterahany Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao dia mba hitondran'ny olona, azon'ny olona fahasoavana, tonga ny olona anam-piadanana eto tany sy anam-piadanana mandrakizay. Maro ireo asa zay nitanterahany tompo, ao anatin'izany mitondra fahazavana izy. Volaza moa zany amin'ny Jaona toko 4:20 izao ny fahazavana zao tontolo izao, rakotry ny azon'ny fahotana zao tontolo izao. Noho izany tonga Jesosy tompo nitondra ny mazava, izy misy ny olona mazava. Volaza any filazantsara ny Jaona moa zany toko 1. Inona koa nataony? Nampianatra sy nitory ny teny sy mahafaly tamin'ny malahelo izy. Volaza any amin'ny Luka 4:7 zany hoe tsy maintsy mitory ny teny sy mahafaly izy ary dindrany amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa, satria izany nandrahana azy izy. Matetika rehefa avy mampianatra koa ny tompo dia miaraka amin'ny fanasitrana reny manasitrana an'ireo olona zay mangetaheta izany fanasitrana avy amin'izany, na marary ra-batana zany na ireo marary ra-panahy noho ny fampahorin'ny demony. Ao ihany koa nambaran'ny tompo zay hanatanteraka ny lalàna. Volaza any Matteo toko 5:20 zany tsy tonga ho andravan'ny lalàna fa hanatanteraka, satria tsy tanteraka ny jiosy na ny zanak'Israely ny lalàna sy ireo olona zay nitendrena hanatanteraka izany dia tsy tanteraka, fa tonga kosa Jesosy tompo amena zay tsy feno tao anatin'izany fanatanterahana ny lalàna zany, ka tsy andravan'ny lalàna na tonga amany fa hanatanteraka izany. Ary tamin'ny filazantsara no netaon'ny tompo no hanatanteraka izany lalàna izany. Ao ihany koa ny hoe andringany ny asan'ny demony, ary asa lehibe ny tanterahany tompo tetỳ amin'izao tontolo izao koa zany, ary tsapan'ireo devoly sy ny satana sy miaramilany rehetra, fa izy misy no nanambara, ny devoly misy no nanambara amin'ny filazantsara ny Luka 4:30 hoe moa mifanina akory zay sy ianao ry Jesosy ny any Nazareto, avy andringana anay va ianao? Na mahafisin'ny Jaona zany amin'ny epistily ny soratany hoe izao no misy eo zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Teny izy zany ny asan'ny Kristy, nandrahana azy koa zany driava, andrava ny asan'ny devoly, satria fantatra Andriamanitra ny fahoriana zay manjo ny olombelona amin'ny fampahorian'ny devoly, ka dia andringana ny asan'ny devoly natongavany tetỳ amin'izao tontolo. Ao ihany koa zay asa faratampony zay tanterahany tompo tetỳ amin'izao tontolo izao dia amonjy ka hanafaka ny olona fahotana, tsy mahavonjy tenintsika. Noho izany dia mila mpamonjy, ary tenin'ny tompo zany amin'ny filazantsarany zany hoe zany filazantsarany zany hoe za sy tonga anamelika izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao. Ary ambanan'ny tompo moa hoe raha nizaraka afaka anareo dia ho afaka tokoa ny famonjena ny mpanota no faratinafo zany ny asa lehibe sy magaga nataony tetỳ amin'izao tontolo izao zany. Teo amin'ny azo fijaliana ny tanterahana zany, ary maizaniza mino ny fanavotana zay nitanterahany teo amin'ny ajaliana dia nandray ny famelan-kelika no ilay raha latsaka teo, satria marina ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-kelika, vita ny fihavanan'Andriamanitra. Koa zay rehetra mino sy manaiky ny asa lehibe ny tanterahany tompo tao amin'izao tontolo izao, indrindra ny asa tanterahany teo amin'ny ajaliana dia nandray resy lahatra zany famonjena zany kanino, ary dia naizaniza nandray zany famonjena izany ka nahita soa tao anatin'izany famonjena ny asa lehibe ny tanterahany tompo, dia bakeo ny tompo anao ny asa, anohy ny asa, ka ambarany hoe zay mino aho ny asa ataoko lo ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Misy ny mino ary misy koa mbola ny salasala, fa nisy kosa ny nanday zany manaja ny safidiny tsirairay avy ny tompo. Misy ireo nanaradia azy no mbola ny salasala ka tsy mino fa izy no mesy, fa no taominy any ireny mba ino azy. Eny fa na dia ny asa nataony ihany azy, satria ny asa nataony no manambara ny maha-izy any Kristy, ny fiainana sy ny fahagakana nataony no mampiseho ny marina momba azy. Eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 2:1 dia manambara ny tompo hoe mino aho fa izao miray ary ny ray atao amiko,
fa raha tsy izany dia minoa no miasa ihany aza. Mafisy Santa Paoly moa nanamafy izany hoe ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahaferon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra, izany hoe hita ao amin'ny Kristy avokoa ny maha-Andriamanitra l'Andriamanitra. Inona avy moa izany dia hoe Andriamanitra dia masina, Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia mazava, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia fanahy. Asa tsara avokoa ny tanterahan'ny tompo teto amin'izao tontolo izao. Vaovao mafana ho an'ny olona rehetra izay mino izany sy izay nandray izany, ary dia anatin'izany fony izany nijoro ny fiangonana mba hitezana sy hanabeazana ireo olona izay resy lahatra ny filazantsara ka antanteraka ny asa-paminy, hanohy ny asa-pamonjena izay tanterahan'i Kristy ty amin'izao tontolo izao. Natomboka nanomboka izany ny apôstôly nanteraka ny asa araka ny baiko sy ny meny hoe ho vavolombeloko ianareo eto Jerosalema sy eran'ny Jodia hatrany Samaria hatrany farany tany, ary dia tanterahan'ireo apôstôly tamin'ny fitiavana sy ampanetrenana tokoa izany baika ny tompo izany. Nanao asa lehibe tokoa izy ary tsy nivoana tamin'izay asa nasain'ny tompo atao, ny asa izay nitanterahan'ireo apôstôly ireo, fa ny asa lehibe nitanterahan dia izao hoe mitory ny filazantsara izay nahazoan'ny olona ny famonjena. Ary anatin'izany ihany koa miaraka tamin'izany ny fanasitrarana, satria hitantsika fa nanasitrana ihany koa ireo apôstôly ireo. Tao ihany koa nanangana ny maty tahaka ny Tabita Dorcas izay tratrana fahafatesana kanefa dia rehefa tonga Saint Petera dia nanangana azy tamin'ny maty. Asan'i Jesosy Kristy izany ry havana no nitohizana ireto apôstôly reto, fa natanterahana ny tenin'ny tompo izay mino any asa ataoko atao koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao makany amin'ray anatin'izay ny fampirezana ireo vahoaka izay reraka ana-panahy, ary indray fampirezana avy amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Raha mbanjinina izany asa nataon'ny asan'ny apôstôly izany, izay ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly moa no ahitana ireo fanomezan'ny apôstôly ny asa izay tanterahan'ny tompo izao izao, dia tena hita tokoa fa marina ny tenin'ny tompo hoe izay mino tokoa dia tanteraka ny asany. Ny kristianina ry havana dia izao hoe tsy natao mpitaza-potsiny, fa ilay finoana izay noraisintsika tamin'ny alalan'ny famonjena izay nataon'ny Kristy amin'ny hazaliana dia tsy mantarika atsika hoe ikeotepoana na ho spectateur fotsiny amin'izao fiainana izao, fa mila miasa izany finoana izany mba ho velona izany finoana ao anatintsika izany, fa rehefa miasa tsika mahita fifaliana foana amin'ny asa izay tanterahantsika, satria ilay finoana izay noraisintsika tamin'ny famonjena nomen'ny Kristy atsika dia mitondra fifaliana sy fiadanam-po anatintsika. Mafy ny asa raha mijery ny asa nitanterahan'ireo apôstôly ireo tsika dia hitantsika fa sarotra ny asa tsy tao anatin'izany fanohizana ny asan'ny Kristy izany, amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanasitranana ny olona, ao ihany koa ny fampiarezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia misy ny fanenjena vokatra izany, ary dia maro no namoany ainy maty martyra vokatra izany fanomezana ny asa izay tanterahan'ny tompo izany. Kanefa tsy nampivala-ketraka ireo izay resy lahatra ka nandray ny finoana tamin'ny famonjena izay nataon'ny Kristy ty amin'izao tontolo izao, fa arakaraka ny hamafy ny fanenjena no vao mainka nampiparitaka ny asa fitoriana filazantsara, ary nampitombo sy nampiroborobo ny fijoroan'ny fiangonana hatrany amin'ny firenena jentolisaka tanteraka ny tenin'ny tompo hoe hatrany amin'ny farany tany, ary tonga taty amin'ny firenentsika eto Madagasikara ihany koa izany. Sambatra tsika malagasy fa sy diso anjara tamin'izany filazantsara famonjena izay nentin'ny Kristy ty amin'izao tontolo izao izany, ary nitanterahany tohizan'ireo apôstôly, ary nizaniza resy lahatra izany dia nandeha nafoy ny tanindrazany, nialina moa ny fianakaviana ka nandeha no asa misiona ny firenena maro samihafa nitory ny filazantsara ny famonjena. Hoaro ihany fiangonana nijoro eto Madagasikara noho izany asa fitoriana ny filazantsara tanterahany ireo izay resy lahatra ny tenin'ny tompo ka nanao asa, nanohy ny asan'ny tompo ary nanao asa lehibe mihitsy, tsy miova ny tenin'ny tompo fa marina fotoana rehetra izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao makany amin'ray. Ary malala amin'ny tompo, to kristianina malala eto Madagasikara.
hoe ny tompo tamin'ny rainy vitako ny asa meno ataoko ao amin'ny jaona toko vita ambin'ny folo andininy faefatra moa izany natolony Jesosy an'ireo apôstôly ny andraikitra fa izy tsy maintsy andeha hiala aty amin'izao tontolo izao amboatra fitoerana ho an'ireo olona izay mahatoky sy natanteraka nanohy ny asa tampitiavana izay fanefetena na dia atao anatin'ny miady mafiara ho avy Jesosy tompo ary hijery ny amin'izay asa nataon'ireo zay rehetra nandray ny filazantsara ho an'ireo izay mpino rehetra ka nandray ny famonjena dia ho avy izy ary dia samy ampamoana amin'ny asany avy ny olona tsiraray avy izay resy lahatra ny filazantsara izaho sy ianao izany ry havana ary mitanterahantsika tamin'ny teo amin'ny fiainantsika tokoa ve zany asa fanompoana andraikitra zay men'ny tompo antsika izany hoe zay mino any asa taoko nataony koa ary masa lehibe noho izany aza izy rehefa ho avy ny tompo dia hitsara izao tontolo izao izy ary misy fanavahana ny asa zay tanterahan'ny tompo araky ny asa zay nataony tsirairay avy tamin'ny finoana zay noraisiny ny amin'ny famonjena zay nataon'ny tompo ty amin'izao tontolo izany dia malala amin'ny tompo manana ny asa isika tsirairay avy samy natsona amin'ny asa mpamonjena zao rehefa nandray ny filazantsara misy ny ananohy ny asa tompo amin'ny andraikitra zay menazy samy natsona amin'ny andraikitra ny olona tsirairay avy fa misy ny matianina amin'ireny asa zay mitombo ny misy ireo mpanompon'Andriamanitra zay voatendry manokana anao ny asa de hifototra amin'izany ny asa fitoriana valantsara zany toindreo apôstôly reny evanjelista reny olona zay tondra fivavahana rehetrareny dia ao ny asa tanterahany dia ny fanohizany ny asan'ny tompo kanefa tsy manilika akory izany reo asa zay tanterahana ihany koa atsika zay efa resy lahatra ny filazantsara zany ohatra hoe mpitsabo ianao de porofoy amin'izany asa fitsaboana ataonao zany fa kristianina tena mino an Kristy ianao tanterao amin'ny fitiavana tsy ampanetiteny zany asa fanasoavana ny olona zany asa paikony fitiavam-bola tafa ohatra ka manda tsy hitsabo ireo mahantra sy tsy manan-katao nefa mba mila vonjy aminao ao ny tandrony filaminana ary atsakasy andava ny baiko zay nomeny tompo ny mpife lehibe mpife ary porofoy fa olon'ny Kristy ianareo koa alavirina kolikoly sy ny fampiasan-kery sy ny fanaovana zavatra tsy ara-jariny nafaly mihitsy ry havana nahitan'ny polisy tamin'ny fanadirana CPT teo fa nanao asa tsara tamin'ny fanampiana ankizy diso toeram-panadirana ary dia nanatitra le ankizy tany amin'ny tena centre d'examen zay tokony hanaovana zany nisy koa polisy nahita zazavavy roa zay tsy mba ny sakafo tamin'ny fotoana fisakafoanany atoany tamin'ny CPE ka onena azy ireo dia nitona azy tany amin'ny hotely ka nividiny sakafo azy ireo marina ny tenin'ny tompo izay nataonareo tamin'ireny dinika kely ireny tam fanjakako nefa nataonareo tamiko ihany koa asa taolo zany ry havana asa no nateraka ny finoana ny Jesosy Kristy ka nateraka ny asa onena reny ankizy reny reny manam-pahefany reny tanterahany zany asa zany satria fanampany Kristy izy misy koa ireo mpitsara reo mpitsara moa zany dia tanterao ampitiavana ny asa zay niantson'ny tomponareo anatin'izany ny asa fitsarana zany aoka tsy mba hiton'ny vola ianareo ka madika ny marina ho meloka na ny meloka ho marina noho ny fanaovana kolikoly sy ny fitiavam-bola fa tandio mandrakariva fa Jesosy Kristy no mibaiko ianareo raha olona Kristy tokoa ianareo dia tanterao asia hoy amin'ny asa fa Jesosy Kristy no velona ao anatinareo ataovy ampahamarina ny asa mba voninahitra ilay Kristy tompo mpamonjy atsika reva malala ao amin'ny tompo sao sy anao dia efa nofidiny Kristy ho vavolombelona fantatra ny tompo ny finoantsika tsirairay avy na mety misy kely mety misy lehibe fa dia zao hoe araka nambara teo hoe ampiasao ny finoana arakaraka ranaovana asa no itombony zany finoana zany ahatonga atsika tanteraka avita asa lehibe araka ny tenin'ny tompo eto
fa maty tokoa ny finoana raha tsy misy asa zany dia mampahery antsika tsy ry avy tanterao ny asan'ny tompo ataovy ampahamarinany ny asa zay fivelomantsika tsy raha ry avy asia hoy fa ao anatin'ireny ny asa tsika ireny ihany koa no anehoana ny maha-olon'i Kristy atsika mampanompon'Andriamanitra atsika dia tanterao ampitiavana zany voninahitsin'ilay Kristy aoka ny fitondrantena antsika ho miendrika ny filazana tsara ny Kristy aza menatra no mampanombelon'ny tompontsika koa zay asa tsara namonjeny atsika sy namonjeny ny fanahy atsika dia aoka ho izany koa no asehoantsika any amin'ny tontolo rehetra zay misy atsika tanterao ny asa mba ho voninahitsin'ilay tompo fanasina sy fahazavana itsaosy ianao araka ny tenin'ny tompo izany dia ny mahafanasina atsika dia miaro ny fahalovana ety amin'izao tontolo izao mahafahazavana atsika dia anazava ihany koa rehetra mbola aizina manarina zao tontolo izao dia ny fahotana ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana zany favetavetana sy ny fanipotsana izao no tanan'ny Kristy vavan'ny Kristy tongotsy Kristy solon'ny Kristy tsika nateraka anohy ny asa famonjena zay tanterahanteny amin'izao tontolo izao dia aoko hitana amintsika mandrakariva ilay Kristy izay efa nresy ny fahafatesana ary velona mandrakariva hoy ny tompo amiko sy aminao tsy amin'ny apôstôly ihany ny tenenina zany fa antsika rehetra zay resy lahatra ka nandray famonjena zay nataon'ny Kristy teo amin'ny hazojaliana hoy ny tompo amiko sy aminao manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay minao ny asa ataoko koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ray mahatoky ary manatentsika fa raha iverina ny tompo ho asoanao zay matanteraka ny mpitiavana zany asa Kristy zany dia azo le teny mpitiavana ambarany moa zany manao hoe tondreny mbo amin'ny fanapahany itsika satria mpanompo mahatoky tokoa amin'ny asa fanompoana dia ambarany eo anatin' izany hoe aty ka tanterao ny asa fampamarana ry havana dia raha iverina tokoa Jesosy Kristy ary tsy maintsy ho tanteraka izany dia fifrena ho azy no mahita asy ianao maneho ny asa zay efa tanterahany tety amin'izao tontolo izao ka hiteny amintsika tsirairy avy ilay teny mpitiavana zay nambarany tamin'ireo mpanompo mahatoky manao hoe tsara izany le mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ka tondreko mpanapaka ny be midira ny fifalian'ny tomponao sodiso anjara amin'izany teny mpitiavana izany tokoa ianao efa ho azy efa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ireo lanitra ka hitsara izao tontolo izao dia andray asa ianao ka ampitoerantsika tsirairy avy amin'ilay toerana zay efa namboariny nampanantenain'ireo mpianany ka hiata-pinaritra mandrakizay amen man'Andriamanitra ry amin'ny voninahitra ivavaka sy tompo misotranao zay ny menao zany afatra izany indray tafihery zay fanahy masina mba ahafanay manohy ny asanao mba ho voninahitra ao iray ihany ka dia na dia mahafiarany ady zay tiany ety amin'izao tontolo izao matoky zay fa ianao fanahy masina momba sy tay anay ary momba anay Kristy satria ny teninao marina foana iny izao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia toa mihery zay ara-batana tsara-panahy afanay mitanteraka izany asa masina izany mpitiavana sy mpanefetena ho lazanao sy voninahitra ao amin'ny anaran'i Kristy tompo anao zany vavaka izany amen dia mametraka ny velona mahafinaritra antsika rehetra indray havana ary isaoranantsika zay nanaraka sy tapaka zao fandarany toy vaka ny fahamarinana izao ho an'Andriamanitra ry any ny voninahitra mandra-pena tompoko hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 710 andiny 720 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté